Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ezaka ataon'ny sehatra asa madinika, indrindra ny famokarana, satria io lafiny iray io no mbola azo lazaina fa mitohy tsy mba mijanona amin'izao anatin'ny fihibohana izao. Ireo mpamokatra eny amin'ny sehatra tsy miankina indrindra nefa no tsy mba isan'ny mahazo tohana avy amin'ny fanjakana ankehitriny. Ilaina ny mametraka dian'izao ny drafitra mba ho mora ny hampandeha indray ny toe-karena ao aorian'ny ady amin'ny valana aretina. Manoloana ny fahasahiranana izay tena efa mianjady ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izay tokony ho lahara-pahamehana raisin'ny fitondram-panjakana tanana dia ny ady amin'ity aretina coronavirus ity, ny fiatrehana ny sosialim-bahoaka izay tena iaina ny fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao, ary ihany koa ny efa fandinihana sady ny antsoina hoe plan de relance économique na ny drafitra fampandrosoana ny ara-toe-karena ny Madagasikara, indrindra ao aorianany izao fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana izao. Tokony anana pakady matotra ny fanjakana mba hahafahan'ny mpisehatra rehetra hitodika mankany amin'ny fampandrosoana ao aorianany ny fiatrehana n'ity valana aretina ity. Raisiko manokana ny mahakasika ny teti-bola-panjakana. Tokony ho hita taratra ao anatin'izay teti-bola-panjakana izay hodinihany aty anivon'ny anteny miram-pirenena izay ny mahakasika indrindra ny fiahinan'ireo sehatra tsy miankina, satria ny sehatra tsy miankina no ahafahantsika mahita taratra ny fampandrosoana amin'ny vatana izay andraisan'ny malagasy anjara, satria ny malagasy mihitsy no miaina ao anatin'ny sehatry ny famokarana, ka ireny no mety hampiakatra ny ari-karena sy hampiditra ihany koa ny volam-panjakana. Ka ny teti-bola izay hodinihany aty anivon'ny anteny miram-pirenena zany dia tokony ahitana an'izay taratra izay. Sarotsarotra ihany ny hampandroso ny fiariana eto Madagasikara rehefa tafavoaka amin'izao krizy ara-pahasalamana izao isika, raha tsy mbola misy ny mangarahara ary raha mbola minima anakatom-baravarana amin'ny olona tsy mitovy firehana politika aminy ny mpitondra. Ho an'ny antokotiko Madagasikara dia manao etoana an'izay hoe tsy fahafampoa amin'ny sehatry ny fitantanana ny valana aretina coronavirus. Voalohany mahakasika ny tsy fisian'ny fangarahana amin'ny lafiny fitantanana, ireo famatsiana na avy amin'ny kitapo-bola-panjakana zany na ihany koa ireo famatsiam-bola avy any ivelany, satria hatreto dia tsy mbola nisy tatitra mazava. Faharoa ny pakady hoentin'ny fitondram-panjakana. Raha mijery itsika matoa miakatra toy izao ny isan'ny olona izay tratran'io aretina io dia tsy mahomby izay ilay pakady. Tokony hijery pakady vaovao zany ny fanjakana ahafahana mifehy ny valana aretina io.